tena nafoy ny valana aretina Covid-19 tamin'ny datiny 17 Aogositra raha ny tatitra navoaka ny televiziona nasionaly androany alarobia. Mitotaly 4,700 hatreto ny isan'ireo olana monina vokatry ny Covid-19 hatramin'ny netomboa ny valana aretina ny martsa 24. Tamin'ireo fitiliana 5,700 natao, misa efatra kosa ireo olona vaovao marina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Roa avy eto Analamanga, iray tao aloatra Mangoro ary iray vao Atsimo Andrefana izay manome taha aotra faingo 7,700. Olona roa kosa no voalaza fa sitrana, 17 amin'ireo marary no mbola ahitana tranga fahasarotana. Azo ny Frantsa ny Filoha Andry Rajoelina tao rindiany tatsy lilongoe Malawi niatrika ny fionana tapon'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika na ny SADC. Nisy ny fanasana izay nalefa ho an'ireo teratany malagasy izay mipetraka sy mila ravinahitra any Frantsa izay ho tanterahana ny 17 Aogositra. Tsy mbola voafaritra mazava ny toerana natanterahana izany fionana izany. Amin'ny andro ihany koa dia isy ny varotra fampiratiana ireo vokatra vita malagasy tsara indrindra atao amin'ny région parisienne raha ny voalaza ao amin'ity fanasana ity. Isy ny fisoratana anarany eny anivon'ny Masoivo ho an'ireo te handray anjara amin'izany varotra fampiratiana izany mialohan'ny 17 Aogositra. Isan'ny dian'ny filohan'ny Frantsa moa ny fandraisana anjara amin'ilay fionan'ny mpandraharaha amin'ny teny frantsay izay ataony 14 sy 15 Aogositra izao ao andrenivohitra frantsay sy fionana amin'ireo mpandraharaha frantsay. Na dia efa voatendry aza ny ministra ny arena kibon-tany sy ny loharanonkarena stratejika vaovao dia mbola ny ministra teo aloha fidiny avy vokatra hatreto no miandraikitra ny fampandehanan-draharaha. Tsy mbola androso tamin'ny fandraisana fitantanana ny ekipan'ny ministra vaovao Brice Randrianasolo efa notanterahana ny alatsinainy teo anefa ny famindram-pahefana teo amin'izy mirahalahy. Naoraka tena amin'ny tamazotra tserasera ny fanendrenan'ny Brice Randrianasolo ho mpikamana amin'ny governemanta ny alahady teo. Nisy ny famoahana ny zavantranga momba azy ny arivan'io fanendrena io, fa ny sorapotaka kosa no fandraisan'ny mpiaradia amin'ity ministra vaovao ity izany resaka izany.